Aleloia, mbola faly miaraba anareo eran-tany aho anio alarobia faha-efatra ny volana febroary 2026. Ry ava-malala amin'ny tompo anio aho dia hijoro vavolombelona fohy aminao, izay zavatra niseho efa taonany maro lasa izay tetỳ aminay tetỳ izany hoe tamin'ny fotoanany Halloween. Ry havana maninona moa aho no anambara izany aminao anio, satria mba hitandremanao ary koa mba tena hibebahanao raha ohatra mbola tsy mahafantatra ianao momba ny amin'ny hoe Halloween. Efa nisy ny vidéo nambarako teto momba ny an'izany, fa anio zany anambara zavatra anankiray niseho tetỳ aminay tetỳ tamin'ny fotoana zany fankalazan'ny olona anio fetiny maty nefa ny fetin'ny satana izany. Ka tena mila mitandrina isika toko, satria mazava tsara anatin'ny baiboly dia manambara fa ny maty dia tsy manana valim-pitia intsony. Ry havana manasanao aloha zako ary hivavaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ampitandremana anao sy koa ampaherezina anao ary koa hibebahanao raha ohatra mbola nitondra ny ankonanao tamin'izany zavatra izany ianao. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy misaotra mankasitraka anao ary midera mankalaza anao koa Jesosy, satria Andriamanitra velona no Andriamanitra tomponay. Andriamanitra misy ianao ary Andriamanitra marina ianao. Tianay ianao Jesosy ary tianao izay tena ankatoanao ary hijoro anaradianao mandrakizay tory. Jesosy anandratra anao indray Jesosy eo anatreha zanakao eran-tany Jesosy. Oka ianao ampisokatra ny masom-panahy tsiraray avy ary tena hifoha Jesosy ao anatin'ny toromasom-panahy, satria ho avy ianao Jesosy, satria efa kely sany fotoana marobe ny zavatra miseho eran-tany. Ka mangataka aminao tompo, oka ny ranao andrakotra sy ny ankonako ary koa andrakotra ny zanakao tsiraray avy eran-tany, satria tompo ny fahavalo dia mierona toy ny liona mitady izay arapany. Ka ianao Jesosy efa nandidy roain ny devoly, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany anafoka anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afaka mandevona mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy makasika anay izany fa ianao no mandravarava ny fahavalo rehetra, satria ianao tompo no mpiaro sy mpitantana anay. Ka mangataka aminao Jesosy oka ianao no manda afo manodidina anay. Oka ny afonao Jesosy no anodidina anay zanakao tsiraray avy. Mangataka aminao koa fanahy masina, oka ianao ampiteny eto izay tianao ambara. Oka ianao koa fanahy masina ampisokatra ny masom-panahy zanakao tsiraray avy. Ka misandrata Jesosy, satria Andriamanitra velona ianao, ka ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Fa za Jesosy dia netry tena ambany dia ambany tompo, fa misandrata ianao. Ka misaotra Jesosy. Aleloia. Amin'ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, araka ny nambarako teo dia zavatra zany anankiray zany nisy tetỳ aminay tetỳ tamin'ny taona maro izay, momba ny amin'ny resaka hoe Halloween. Eny tompo, na dia tsy amin'izany fotoana izany ary isika izao dia ambarako aminareo ihany ilay izy, satria tiany fanahy masina ampifoazana antsika tsiraray avy zany ny amin'ny fotoana toy ireny, ary koa na dia tsy fotoana ny Halloween ary fa fotoana koa ivavahanao amin'ny razana na koa hoe amin'ny maty. Ry havana, tsy afaka isika hivavaka amin'ny razana na koa amin'ny olona efa maty, satria efa adino avokoa ny momba an'izy ireny, satria izay no anatin'ny tenin'Andriamanitra. Oka ianao amaky ny ao amin'ny boky ny Mpitoriteny toko 7 manomboka eo amin'ny 14. Oka ianao amaky izany, satria ny tenin'Andriamanitra dia marina ary tokony hitandrina mafy dia mafy isika. Ry havana, ny fahavalo dia tsy faly amintsika. Ny fahavalo dia mitady andro aman'alina amandriana antsika zanak'Andriamanitra, ka tokony tena hiambina isika, tokony tena hifoha isika. Ny ten'Andriamanitra hovakiako alohan'ny anambarako ilay témoignage dia hovakintsika ny amin'ny boky Efesiana toko 9. Hovakintsika io manambara ny amin'ny herin'ny maizina izay fanapahana zany herin'ny fahavalo eny amin'ny rivotra eny ambony eny.
ka hovakintsika io efa tonga teto ihany matetika mihitsy io verset io fa hovakiko ihany ho an'izay mbola tsy nare zany, ary koa zay efa nare fa mba ampaherenao bebe kokoa ary ampiverina ilay ten'Andriamanitra ao anatintsika mba hitandremantsika hatrany izany. Amen. Efesiana 4:9 hovakintsika manomboka amin'ny 10:10 ka hatramin'ny 10:12 ihany hovakintsika. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra atao amin'ny baiboly dia hoe ny fiadian'Andriamanitra. 10:10 farany mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Hitanareo zany? Eny amin'ny rivotra tompoko ny fanahy ratsy izay miady amintsika. Mazava be ny tenin'Andriamanitra. Ary koa tena mpanjakan'izao fahamaizinana izao. Izy zany no manjaka amin'izao fahamaizinana ety ambony tany izao. Mila isika tena hoe mahery zany ary koa mila ny tanjaka sy hery avy amin'ny Tompo. Mila tsika mahazo izany avy amin'ny Jesosy. Zay isika vao afaka hanohitra ny asan'ny maizina. Ry havana ratsy tokoa ny asan'ny maizina. Ny zavatra ambarako aminareo dia tokony hiambina foana isika andro aman'alina. Amin'ny andro amin'ireny fotoana ny atao hoe Halloween ireny, na koa zany fiantson'ny olona ny razana izay efa maty, nefa ny devoly no antsoina amin'izany fotoana izany ka mila mitandrina tompoko. Tsy mitsara na iza na iza fa oka hitandrina isika. Dia amin'ny fotoana toy izany no mivoaka ny devoly avy any ambanin'ny tany, satria izy dia ho avy handrava, satria izay no tanjona tiany atao ho amintsika zany dia ny hangalatra ny fanahintsika. Ny zavatra niseho tetỳ aminay efa taona maromaro zay dia tonga zany ny fotoana le hoe Halloween, dia andro alina izany ilay fotoana fivoahan'ny olona izany izay mandeha mitsangatsangana mangataka bonbon na biscuit zany eny ambaravaran'ny olona eny. Dia tamin'io fotoana io zany ny zavatra niseho dia izay zany tato trano, dia tampotampoka teo zany dia narezany godigodina be tany amin'ny arabe tanohany zany. Ry havana noho efa nivoaka izay hijery izany dia efa tara satria nisy tanora maro be zany tsy haiko hoe nafiry izy ireo zany hoe nandalo zany izy ireo tamin'ny toerana nisy anay tety, satria ambony toerana zany no misy anay aty, dia any ambonimbony aza mbola misy tanàna zany aty amin'ny misy anay, dia nidina zany izy ireo avy any ambony avany dia ny fahenona azy zany ny hazakazaka zany izy ireo nandeha tamin'ny trottoir ary koa zany amin'ny arabe, ary indrindra zavatra tena nisy dia nisy ny nandeha tambonin'ny fiara zany hoe nahitsakitsaka tambonin'ny fiara izay tamin'ny toerana zany nisy anay. Ry havana, tena zava-doza ny fiasan'ny fahavalo, zava-doza ny fiasan'ny Satana, satria io andro io araka ny teneniko hoe andro Halloween dia nisafidin'izy ireo izay hoe nampiasain'ny devoly izany, dia namindra nanitsaka ny fiara izany ny sasany nidina avy any ambony avy any dia mandeha teo ambonin'ny fiara zany izy ireo. Ry havana, gododona mafy be no eninay, ka noho efa nivoaka izay zany hoe ny olona tetỳ amin'ny tanàna misy anay zany dia efa tsy tratra intso zany izy ireo fa tany ambanimbany tany no nisy nahitan'izy ireo hoe tanora maro be zany no hitan'izy ireo nandeha nitsoaka zany any amin'ny vilina any ambany toerana aty aminay aty zany. Ry havana, noho efa nijery izahay zay mipetraka ety amin'ny toerana ety zany dia noho efa nijery zany ny fiaranay dia ny ay anisan'ny voahitsaka izy ireo ihany koa, ary pempo mihitsy ary ny amin'ny faritra teo amin'ny fiarako izany, nisy pempo zany teo amin'ny fiarako izany. Isaorako any Tompo fa tsy tena simba loatra zany ny amin'ny fiarako, fa nisy ny any olona sasany dia tena hoe simba mihitsy ny fiaran'ny sasany. Ry havana,
ratsy ny fahavalo ary io ilay ten'Andriamanitra ndraisintsika teo fa tena hoe tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika fa ny fanapahana eny amin'ny herin'ny rivotra eny dia satana mihitsy ireo devoliny no miditra ao anatin'ny olona izay mandravarava ny manodidina azy. Ilay olona mihitsy aloha no ravahan'ny satana, izay vao ny olona manodidina ka tokony mitandrina isika. Ry havana, zavatra niseho noho ny avy eo noho ny efa niresaka zany izahay mifanolobodirindrina dia niantso ny polisy zany izahay tamin'ny telefona, tsy tadidiko hoe iza zany no niantso ny polisy zany. Dia noho ny efa fantatra zany ireo tanora izay nanao izany any amin'ny ville zany any ambany any amin'ny toerana izay misy anay aty zany dia inona moa no azonao atao satria izy ireo ary tsy manana fahafahana andoha ny fiaranao simba ary koa ny ray aman-dren'izy ireo koa toy izany. Ry havana, matoa mitantara izany dia fampitandremana ho antsika tsiraray avy. Ny fahavalo dia tsy kely lalana ka oka isika hiambina andro aman'alina. Oka ho fatantsika fa ny fahavalo dia ho avy mba handringana ary hamono ary hangalatra, fa ny tompo dia tonga izy mba hananantsika fiainana be dia be. Ny tompo mihitsy no miteny amintsika ny amin'ny fiainana izay omeny ho antsika, fa isika zanak'olombelona no tsy mety mitodika miverina amin'i Jesosy. Oka isika tena hifoha mba tena hitady bebe kokoa any tompo, satria tsisy lalana hafa ety ambony tany ahafahantsika hiditra ny lanitra. Jesosy irery ihany no mpanavitra, izy irery ihany no afaka hamonjy antsika. Raha mbola ao anatin'ny fanompoan-tsampy ianao, na koa hoe mbola anatin'ny famadihana, na koa hoe manao ireny hoe fetin'ny maty ireny, dia mitandrema tompoko, satria tsisy an'Andriamanitra aho, tsisy an'ny tompo ao, fa ny fahavalo no tompon'io fety io. Ka mifoaza tompoko fa tiantsika Jesosy. Ry havana, izay no famparezana fohy ambarako aminareo anio ka mahay reza tompoko fa tiantsika Jesosy. Voninahitra ane ho azy irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo, andriamani